Ankizy 4 sy 3 alina avy amin'ny fianakaviana sahirana 5 no nahazo tombony amin'ilay tetikasan'ny governemanta malagasy amin'ny alalan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny FID ary vatsy ny banky iraisam-pirenena volo no santarin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tao Betafo ilay tetikasa vatsy nangonana. Lafim-baovao mahakasika ny ara-tsosialy no anomboantsika ny fotoana. Ankizy miisa 4 sy 3 alina avy amin'ny fianakaviana sahirana 5 no nahazo tombony voalohany tamin'ilay tetikasa fanampiana ny mpiarabelona vatsy nangonana. Ny gouvernementa malagasy tamin'ny alalan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena, ny FID ary ny banky iraisam-pirenena no tompon'antoka tamin'izany. Aritra 3 andro ity tetikasa ity ary natomboka androany tany Betafo ny fizarana izany tamin'ny fomba ofisialy. Nalatrika izany tany an-toerana Jinakama sy Tantely Andriambelo. Vorolanina ny mponina ny fanaretsaka teto an-tampon-tanànan'i Betafo faritra Vakinankaratra ho aiza avokoa ary izy reto. Nende ho any amin'ny terre. Fa misy ina hono hoe filoham-pirenena le fitsenanan'ny président de république amin'le momban'ny vatsy ankohonana. Amin'le vatsy nankohonana. Inona le vatsy nankohonana? Vola. FID ny miantoka azy. Dia inona no hoe atao amin'le vatsy nankohonana? Fanampianan'ireo ankizy tsy mianatra sy mitsoaka andarana amin'ny taom-pianarana, ohatra hoe tsy vitandray aman-dreny ohatra izany. Ny ilana azy dia amin'le fanampianan'le olona tsy dia ampiaky fivelomana sy ny karazana. Ny tena ilana azy dia nitsinjovana ny zaza latsaka ny 10 taona sy ny zaza 5 taona amin'ny fahasalamany sy ny ianarany. Ohatra izao ilay hoe vady maditra misotro toaka dia nefa tsy araka ilay vehivavy izany ilay amin'ny tokantrano zaza tokony hianatra dia tsy vitan'ny olona anankiray. Na ireo mananjanaka na ireo mbola tsy nanoro tokantrano dia mahita fa tena ilana tokoa ny vatsy nankohonana. 5 ny zanako fa ny anankiroa fa any amin'ny CEG fa ny 2 izany no mianatra ao amin'ny EPP. Ny mbola vao embolana. Fa zanoko zany any mbola misy 3 mianatra aty amin'ny CEG, dia aty amin'ny privé sasany, aty amin'ny école manakaiky anay, aty amin'ny faritra misy anay. Ilaina mihitsy satria fanampiana amin'ny rehetrarehetra. Fa inona ary izany vatsy nankohonana izany? Fiahina mpiarabelona mba azony mamporisika ny zanany hitojo amin'ny fianarana sy hanamaivana ny fampidiran'ny ray aman-dreniny zanany izay fantatra fa hita fa mavesatra ho an'ny olona mahantra. Misy olona fianakaviana 5,000 taly ankizy ho 5,000 sy 1 alina ahazo tombotsoa amin'ity eto Betafo ity alohan'ny partany eto amin'ny firenena. Fanatanterahana ny politika mpanjakana araka izany izao santariny eto Betafo izao. Fanambo napetraky ny filoha Hery Rajaonarimampianina nandritra ny lahateny fianianany ny volana janoary teo. Nakotrika ny fandraisan'ny mponin'ny Betafo azy teto. Izy raha teo no filoham-pirenena voalohany nitsidika ity komina ity. Vatsy nankohonana ny resahana dia miresaka ny ankohonana, miresaka ny renim-pianakaviana, miresaka ny ray-pianakaviana, miresaka ny zaza ao an-tokantrano ary ny zaza indrindra no tena kendrena ho karakaraina. Amin'ny alalan'izao vatsy nankohonana izao karary loatra raha lay fototra ny firenena ny ankohonana le rahantsika midinika sany ny atoboan'ny fampandrosoana ny firenena tompokirasy tompobavy ho afampahasahiranana ianareo renim-pianakaviana. Mahazo matoky ianareo fa lay taranaka reo dia ho taranaka tsy ho bado intsony fa andraty fahaizana ny an-tsekoly. Miaraka hifanampy aminareo, miaraka hamokatra hampandroso ty firenena ity miaraka aminareo satria mila zaza mianatra, mila tanora manam-pahaizana ny firenena hampandrosoana anty Madagasikara ity aoriana tompokirasy tompobavy. Fa ny angaviana ianareo dia zao, zay te hanitatra an'io eran'i Madagasikara, efa nanome baiko an'Andriamatoa Général ny FID, efa nanome baiko an'Andriamatoa ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola, ifampiraharaha amin'ireo mpamatsy vola, anitatra ny fampiarana ity vatsy nankohonana ity ho eran'i Madagasikara amin'ny heritaona tahak'izao tompokirasy tompobavy.
mitetina iray alina ariary ny vatsy omena amin'ny fianakaviana sahirana iray isam-bolana miampy 10,000 ariary izany raha misy zaza 4 hatramin'ny 12 taona mianatra ao amin'ny fianakaviana ary mbola miampy 10,000 ariary indray raha mihoatra ny 2 ireo zaza mianatra ireo nozaraina tamin'ny fomba ofisialy teto ny sombony tamin'ireo santatra ihany ny teti-betafo fa itoy eraky Madagasikara ny vatsinankohonana izay fiatombona ihany amin'ny tetikasa famvoarana ny sosialim-bahoaka any ny fitondram-panjakana tonga nanatrika ity fitsantarana ny vatsinankohonana teti-betafo ity ihany koa ny ministry ny vola sy ny teti-bola sy ny ministry ny mponina omaky ny nofokena amin'ny tampiavanana dia nanolotra omby miisa 3 ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.